Amin'ny fifaliana indray no arabana antsika rehetra tonga eto amin'izao fotoana izao dia miaraka iain'ny fampianaran'ny Joshua. Ny ambassadeur-n'ny Joshua no miarabantsika rehetra samy teny Joshua. Larana fahavalo ny fampianarantsika ny androany izay mitondra ny lohateny hoe tsy voavonjy izay manaraka ny fampianarana izay torian'ny tenako ambassadeur-n'ny Joshua sy adiana. Tsy faly miarabantsika indray mamerina ny atsarana rehetra ao tononao tokatrantsika ny asoavandray mahery ay avasy Joshua ny amintsika mianakavy. Maninona moa ny ambassadeur-n'ny Joshua no miteny hoe tsy voavonjy izay manaraka ny fampianarana izay toriako za ambassadeur-n'ny Joshua, satria misy lalàna tsy maintsy arahana. Efa nambara tamintsika efa mitsy lalàna John 12:49 ka raha vodikainao mihitsy ny lalànan'ny Joshua ihany koa dia tsy maintsy very ianao ho any amin'ny helo. Zay vao tena makany amin'ny helo ianao ka lalànan'ny Joshua ilay dikaina no mahavery ianao amin'izay. John 12:49 no fakitsika amin'ity fa tsy amin'ny baiboly. John 12:49. John 12 dia ny 49 sy ny 50 tsy rehefantsika mihitsy ny hoe misy lalàna tokoa nomeny Joshua ary Joshua dia nitondra didy avy any amin'ny dadany Yahva. Zay John 12:49 satria izao tsy niteny ho ahy fa ny iray izay naniraka ahy izy no nandidy azy izay holazaiko sy izay hotoriako. Eto izany dia milaza ny teny fa Joshua dia nirahany ray ary hitondra didy izy holazainy. Izy no nandidy azy izay holazaiko izay hotoriako. Dia ny 1:50 ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Izany hoe nilay teny izay nanirana anazy zany dia didin'Andriamanitra ho zarainy. Koa izay lazaiko dia lazaiko araka an'izay nolazaindray tamiko, holazainy Joshua araka ny fomba nanazavana anazy zany. Izay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra zany. Ka mazava zany fa nitondra didy Joshua rehefa nidina anakety. Izay aloha ny voalohany. Ary namafisiny Joshua amin'izay zany teny zany araka ny boky ao amin'ny Matio io didy io fa tsisy ho foana akory izay niteneniny. Matio 24:34 ngamba zay. Jevatsika aloha. Dia Matio 24:34. Lazaiko aminareo marina tokoa. Laza aloha jevaka efa misy diso. Tsy ny fanaraka izy. Ato ihany izy fa 35 izy kay. Za mety hoe 34:35 lovaka itsika manontoro. Matio 24:35. Ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Zany hoe izay nitenen'ny Joshua anatin'ity didy ity zany tsy ho levona mandrakizay ary tsy azonao sarahana mihitsy ny fahamarinana. Io didy io zany dia tsy azonao atao mihitsy mandravarava an'io na hoe manapotipotika an'io. Fenao ihany zay hoe rehefa teo lasa mpanotanao zany ka mandika ny didin'ny Joshua dia ho tsipiny eny amin'ny helo. Zay fotsiny satria lasa mpandika lalàna ary izay mandika lalànan'ny Joshua mihitsy nolazainy soratra masina amin'izay eto hoe Tesaloniana faharoa rehefa mekidolo zany ny barazy rehetra hoe ny sakana mba tsy hatonga nonolo foana angalataka ny fampianaran'ny Joshua misy lalàna io. Tesaloniana faharoa 2:7 ka hatramin'ny 10 vakitsika amin'ny anaran'ny Joshua. Tesaloniana faharoa 2:7 Tesaloniana faharoa 2:7 ka hatramin'ny 10. Fa miasa sady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Io zany izy hitantsika io. Ka tokony hitandrana tsara zany dikan'izay. Hoe aza mandohiditra amin'izany tsy mankatò lalàna zany fa hoe mpandika lalàna zany nge ratsy be zany. Kanefa mandra-panesitra ilay misakana ankehitriny. Ary dia seho ary ilay tena mpandika lalàna, mpandika ny tenin'ny Joshua dikan'izay. Mpandika ny lalànan'ny Joshua ilay vao nivakitsika teo hoe tsy ho levona mihitsy io teniko io. Zay ilay izay. Ka ilay tsy ho levona zany dia reny ilay nampianaraka antsika teo aloha rehetrarehetra reny. Miditra amin'ny larana fahavalontsika dia manomboka tamin'ny larana voalohany ka hatramin'ny 7 reny ilay tsisy ho levona. Satria tenin'ny Joshua daholo reny.
ka rehefa dikainao reny teny reny de anao le mpandika lalàna de le ho any amin'ny elo ka eto zany le teny hoe zay o le vony Iosoa tompo ny fofony ny vavany ary ho fanany amin'ny fitsony fiaviany, zany hoe ny olona zay mpandika lalàna ny Iosoa rehetrarehetra zany a de ho fanany ho foana sy ompiteny ary ho dorany mihitsy ny dika zay, ho dorany rehefa mpandika lalàna lay lalàna tenenina de le teny Iosoa satria ny teny Iosoa mihitsy lay didy sy lalàna zany zay. Ele hoe zay nambarany Iosoa no arao am'izay satria ny teny Iosoa le didy sy lalàna. Jauna toko 2:20 Jauna 12:49 hoe didy io teny Iosoa io. Ka raha voadikainao zany a de efa namoaka teny Iosoa tsy azo tsy hiova mihitsy io novinoviny ko ianao zany no faty am'izany efa dikainao io. Ka inona le tsy ho dikaina indray azany de zao raha ny teny Iosoa hoe aoko mpakatony teny ary nareo fahazam-piany fotsiny ihany. Zany hoe rehefa resy lahatra ianao a de manatona ny Iosoa toriny ziadia ary ny ziadia zay mampianatra anao no manao batisa anao fa tsy kony hoe ho angalarinao le fampianarana de ho ampianarinao sy ho toritorinao raha tapy tanety io, tsy azo atao mihitsy zay, tena fady. Donc efa antsika ny Andriamanitra amin'ny bokin'ny Jakoba toko 1 andininy 2:20 Jakoba 1:22 zao ny voalazany teny fa aoko mpankatomy teny nareo fahazapeny fotsiny ihany ka mamitaka ny teny anareo. Zany hoe ankato avy io tenin'ny Iosoa zay nampianarina rehetrarehetra iny fa tsy kony hoe angalaro tahaka de mandala manao ohatran'izay koa, ohatran'izay nataoko zay, tena tsy azo atao mihitsiny satria maninona no miteny an'izay a ity ny lalàna miteny an'izany a Korinthianina 1 toko 1 andininy 7 ty zany le ankato avinao tsy azonao laviny ty Korinthianina 1 toko 1 andininy 7 zao ny voalazato ty lay teny tsy azonao dikaina intsony ty ary mananatra anao ary rahalahy amin'ny anarany Iosoa lay voahositra tompontsika mba iray teny ianareo rehetra ka tsy misy fisarany eo aminareo. Zay aloha zany voalohany tsy mahazo misaraka ny olona tena miaraka amin'ny Iosoa. Mba ho tafakambana tsara ianareo, tafakambana mihitsy zany, tsy mahazo misaraka, tafakambana tsara, miray saina ary miray hevitra. Ka raha olona miray saina zany anankiray ny dikan'izany no mpitarika an'izany fa tsy be dia be ny mpitarika anazy. Fa raha vao mizara roa na mizara telo de efa tsy mety miray saina intsony io ary tsy mety miray hevitra intsony io. Ary zay misaraka de tsisy satria ny lalàna miteny hoe tsy misy fisarahana. Ka raha vao nisaraka tamin'ny ambasadorany Iosoa ziadia ianao, ohatrany hoe mba nanao batisa tany ananina natany nangalatra an'ilay fampianarana de tratran'izay lalàna rehetrarehetra zay ianao. Tsy misy Iosoa iaraka aminao zany, indrindra fa ny fampianarana enao teto no alainao na de iray amin'ny fotsiny aza ny alainao de efa tsy mety, na de iray fotsiny tamin'ny fampianarana io ny alainao de efa tsy mety satria mitambatra io fampianarana Iosoa io ka tsy ho tsongotsongonay io ty mba metimety aminako alainao. Tsy fanao an'izany ny teny Iosoa, tsy fanao an'izany. Ka zay le tonga antsika miteny hoe mba ho tafakambana tsara ianareo a iray saina sy hevitra ary tsy misy fisarahana. Mazava be zay teny zay tsy etra zay toatrano ary tokony tsy misy fisalasalana ntsony hoe tsisy misaraka ny eo amin'ny Iosoa. Mazava be zay. Ka io lalàna io zany de ilay niteneny Iosoa hoe ho foana ihany lanitra sy ny tany fa teniko tsy ho azonareo lavina ary aoko mpankatoa teny nareo ary ny didiko ny tsy maintsy arahanareo. Zay le hoe raha tianareo de hitandrina ny didiko ireo zany didiny Iosoa ne. Nokea vakitsika zay teny tsy misy an'izay zay rehefa tsika zay teknisany ikariko kely zay tsika ikariko an'izay hoe mitandrina ny didin'izay tsy maintsy karotsika kely io zay. Satria voateny izy de tsy maintsy rehefatsika hoe aiza hoaiza indray hitantsika an'izay hoe vakitsika zao any tenin'Andriamanitra amin'ny Jauna 14:23 oy tsy tanaleny tasikely
karotsika kely izy. Tsy hita daholona le any teo tsy maintsy karotsika any mandelo oy. Jean 14:23 Yahosoa ka namalika anao taminy hoe raha misy ty ahy dia hitandrina ny teniko izy ary ndraiky ho ty azy areniko aminy zay ka honao aminy. Zany hoe le teny Yahosoa nefa ny teneny Yahosoa hoe ty de avy any amiray ty omeko anareo ty. Zany hoe ny teneny Yahosoa rehetra zany le hoe didy a de raha ty anareo de tandremo io teniko io. Zany hoe namoaka teny Yahosoa hoe tandremo ny teniko, tandremo le didiko zany. Satria ny teneny Yahosoa le nazay tarika hatramin'ny Jaona 12:49 hoe didindray zay rehetra ambarako aminareo. Ka ny teneny Yahosoa zany de didindray ary izy Yahosoa hoe raha ty anareo de tandremo io didindray zay nyteneniko taminareo. Noho zany a lalàna zany le hoe mitandrina ny teneny Yahosoa zay didindray. Azonao tsara nga mandika an'izay le teny. Eo tsy maintsy mitandrina n'io teneny Yahosoa ianao. Fa ny teneny Yahosoa zay nambarana de didy avy any amiray daholo io. Tsy misy avy any aminazy io fa avy any amiray daholo. Efa nazavaiko tamintsika hoe Jaona 12 verset mandre Jaona 12:49 averina kely mba ho antsika tsara mihitsy izy a Jaona 12 zay hoe ny teny Yahosoa rehetra zany de didindray daholo io a. Zay le hoe teniko tandrina ny teniko de mitandrina ny didiny Yahosoa zany. Satria zao tsy ny teny ho ahy fa niraizana niraka izy no nandidy aholo zay lazaiko sy izay hotoriako. Zany hoe nodidina mihitsy izy zany hiteny an'izay rehetra afatry dada Iava ao amin'ny 15 ary fantatry fa fiainana mandrakizay ny didiny. Ity teny nomeny dada Iava ny Yahosoa ty zany de didy ary didy fiainana mandrakizay. De io le teny nandeha nitorany io didy io izy a de io teny nambarany rehetrarehetra io ka zay teneniny zany de didy a de tandremo an'izay ty azy. Ho an'izay ty azy zany de tandremo zay didin'izay. Rehefa tsy tia anazy aza mitandrina. De zay natonga amin'ny bokin'ny Korintiana voalohany a 4:7-7 miteny hoe misy ny didiny Yahosoa reny teneniko anareo reny. Korintiana voalohany a 14:37 diso mihitsy ny ty foka aloha. Korintiana voalohany a mihaino tsara daholo siketrehitra aloha fa 14 de manomboka amin'ny andininy fa 7:30 zay vakitsika aminaran'ny Yahosoa. Korintiana voalohany 14:37 raha misy manao azo mpaminany na ho manana fahaizam-panahy de aoko ho fantany tsara fa didiny tompo ny teny Jesosy ataoko aminareo. Reo teny nambaran'ny apôstôly rehetrarehetra zany a nambaran'ny apôstôly rehetrarehetra reo zany dia didiny Yahosoa daholo. Reny tantaraiko teo rehetrarehetra zany a didy daholo reny. Ka raha dikainao zany reny teny reny hoe tsy misy mahazo misaraka ny atao amin'ny Yahosoa de efa nandika lalàna ianao a de efa ho levony Yahosoa atao pofofonay ny vava ianao a de efa hitsipy any amin'ny farihy rehetra hafa anao ny dikan'izay. Zay natonga an'izay ady amin'ny teny azangalarina zao fampianarana zao rehefa hitanao. Tsy hoe kony aky ianao de mba mody hanamboatra ho anao koa ianao de amorona fiangonanao. Tsy misy mahazo misaraka indrindra fa Yahosoa lay manala amin'ny fahotana ka tsy mahay manao teny intsony ary tsy mitandrina didy folo. Raha vo izay no alainao tahaka tena trande divoly direct ianao. Trande amin'ny teny divoly direct ianao. Satria zany tena ny Yahosoa mihitsy zany. Ary ny olo amin'ny Yahosoa le hoe tsy mahay manao teny intsony a vokatsy le hoe miala amin'ny didy folo izy. Fa manaraka ny lalànan'ny Yahosoa amin'izay izy. Ary raha vao manaraka ny lalànan'ny Yahosoa anao dia manana fanahy masina de tonga soany amin'ny Yahosoa ny dikazay. Zay zany ny antony voalohany hoe tsy azo atao mihitsy ny maka tahaka an'izao fampianarana zao a ka hampianatra an'izany ianao na mba hianatra anao batisa any ananinanany satria didiny tompony miteny hoe tsy misy fisarahana ianareo. Zany hoe raha vao maka an'io fampianarana ampianariko ianao zany a ka nampianarinao ny ananinanany de efa nisaraka tamiko ianao nandika lalàna ianao. Lay izy zany tena tsy azonao alaina tahaka mihitsy zany hoe Yahosoa zany zay ny voalohany. Tsy azo alaina tahaka zay fa fampianarany zay ady azy anaran'lay naniraka azy. Tsy azonao alaina tahaka koa le fampianarana hoe
tsy mitandrina didifolo satria zay aloha ny eninareo fa mbola be dehibe io a mbola ampianariko anao fa zay aloha zao lalàna tena goavana indrindra tena mifeny ao amin'ny Yehosoa fa mbola misy zatra be dehibe mbola ivoaka avy ao zay ampianariko anareo lalàna mitondra anareo ho lasa masina tsisy fahalotona intsony fa tena madio tena zany to tena hoe olona madio parfait mihitsiny a tsisy tsiny eo amasiny io dada Iavasy Yehosoa io zany zao fampianarana izao zay ny izy faharoa ny antony tsy azo afana mangala tahaka anazy a tsy ho azonareo mihitsy le fanahy masina mahatonga ny olona tsy hanota intsony tsy ho azo satria le fanahy masina dia miaingy am'izao fampianarana izao izy am'izao Yehosoa toriko zao hoe tsy misy mahazo misaraka aloha ny voalohany indrindra ary mahafantatra ny ziady azy ny fanahy masina zany satria avy ety amiko izy ary io fanahy masina io dia avy any amin'ny lanitra any amin'ny Yehosoa ny midina makety ary efa midina makety izy a dia tsy maintsy atao amin'ny ziady azy mazava ho azy satria za ve no izara azo any aminareo a zaraina mantsy izy io midina avy any amin'ny Yehosoa io a dia rehefa avy eo Yehosoa manomena azy amin'ny lalàna ihany koa rehefa manao batisa tsy maintsy eo le olona dia mandeha ho azo makany amin'izay le fanahy masina zany fa raha avy any amin'ny lanitra io no manao korsa makaty tsy tsisy fanahy masina mavita an'izany Yehosoa raha ny ala avy any amin'ny ny ala avy ety an-tany ka ny amin'ny lanitra misy an'izany a eo amin'ny adiny efatra eo vao tonga tany io zany a tsy misy fanahy masina hoe tady eo dia miazakazaka makaty fa rehefa atao batisana eo dia tsy misy toby ipetrahana ary zay le hoe aty amin'izay adiady olo reo no miaraka ko nareo olombelona ary mba mety hipetrahako zany tsy mety hipetrahaniko avy ety amiko reo makany anareo lalàna tsy hainareo zao zany fa famarinana zany zao nge vakitsika ny Tendriamanitra ao amin'ny Korintiana voalohany ihany hoe misotro fanahy masina ianareo a rehefa ao mibatisa andray tena tsisy Korintiana voalohany a vakitsika otonina foana ty zavatra ty dia zay Korintiana voalohany toko 2:10 a andiny 7:10 dia vakitsika ery ambony ery fa fanahy iray ihany no nanaovana batisantsika rehetra ho tena iray io izy io zany hoe ny olona zany efa natao batisa dia fanahy iray ihany no nanaovana batisana azy na jiosy na jentilisa ao amin'ny Yehosoa iresahana io a nandevo na tsy andevo ary isika rehetra dia efa nampisitrona ny fanahy iray ampisotrona fanahy zany ianao amin'le batisa ka ilay fanahy zany dikan'izay misy miaingy any matono misotro ary ny mampisotro dia Yehosoa fa le fanahy masina matona lefa tsy maintsy miandry anao ety izy ary zay izy mandehandeha makety izy a ety amin'izay adiady olo zareo rehefa manao batisanareo a dia iny le fanahy masina lasa makany aminareo any tahaka nandraisana zany tany amin'ny Yehosoa zay no mahatonga ny hoe ziadyamy mampianatra dia rehefa mampianatra ziady dia miandry ny fanahy masina ho any aminareo any zay natonga namiteny hoe mitovy ihany ny fiasan'ny fanahy masina ho anatiko sy ny any aminareo any satria iray daholo ny rehetrarehetra amin'ny Yehosoa dia ny fanahy masina ziady moa dia izay Yehosoa ihany ny dikan'izany a dia izay fanahy masina zay ny lasa makany aminareo indray zay avy any amin'ny Yehosoa rehetrarehetra dia io no mahatonga ny Tendriamanitra hoe nampisotrona fanahy iray ka io fanahy masina zay nisotrona io amin'izay aza mahafantatra ny Yehosoa io mahafantatra ny ziady io satria ziady sy Yehosoa ny tenin'ny Yehosoa zao arahako zao zany rany dia mampianatra anao zao fampianarana tsy mbola henony sofinao ary tsy mbola hita amin'ny masinao fa izao anao vao maheno anazy hoe tena misy ny afaka ny fahotana dia io fanahy masina ny Yehosoa mihitsiny a no mitarika ny olona amin'izay ka tsy azonao raha tsy ary amin'ny batisa ary ny batisa dia ny lalàna dia hoe zay nampianatra ny manao batisa ka raha izany nampianatra dia aty aminay ihany io fanahy masina io no mandeha satria lalàna zany ka raha mivoaka zany io fanahy masina io a dia any amin'izay mampianatra ihany io ka le mpianatra nampianariny dia ireo no mahazo anazy za zao mpampianatra dia manao batisa dia amin'iny ny fanahy masina vao lasa makany le nampianarina any le natao batisa araka ny lalàna hoe mbola ventsika amin'izay le lalàna ty hoe Matthieu 28:18-19 hoe lalàna mantsy hoe ny nampianatra ny manao batisa
fa tsy haiko ny le mpianatra no manao batisa le mpampianatra de le mpampianatra nefa teo ataon'le mpianatra batisa le mpampianatra manao batisa le mpianatra efa tsy mety zany lay fanahy tao am'lay iza moa lay tao am'lay nanao batisa no ihany no mifindra aminao satria zay ny lalàna zay manao batisa no mampianatra ary vao nataon'le olona batisa anao a de trande any le fanahy le atao batisa le fanahy lay nampanao lay nanao batisa anao a iny no mifindra ao aminao zany hoe raha jesosy zany ny tompon'le olona anao batisa anao de ny fanahny jesosy lay no mifindra ao tsy mety afaka ao zany nareo fa rehefa iaraka amin'ny eo asoa nareo a maka ty am'izay ady avo mety zany de zay ady any nampianatra an'zany hatramin'izay a tsy misy mampianatra ny zay afa-tsy zay ady any Matthieu toko fahavalo amby roapolo a andininy sivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo donc efa kitsika Matthieu 28:19 de fampy koa mandeha any ianareo a de ataovy mpianatra ny firenena rehetra zany hoe ampianarina ianao zany de zao ataoko zao de rehefa avy nampianarina ianao a de zao am'izay ny tenin'Andriamanitra hoe manaova batisa azy ny olona nampianarina zany de le mpampianatra no manao batisa fa tsy koa ny le mpianatra nampianarina no manao batisa ny le mpampianatra tsy mety zany na hoe le mpianatra ny lasa mandeha manao batisa any tsy mety zany fa le mampianatra no manao batisa raha vao ny famadika zany zay sara zay a de efa tsy izy tsony fivavahana io fivavahana avy any am'devoly io ary raha ohatra anao ka nampianarina koka ianao mianatra am'tonda ty fampianarana ty de efa devoly koa ny miara-miasa aminao manomboka eo tsy misy fanamasina miaraka aminao satria manino nandika an'izao lalàna zao ianao hoe ianao le fampianarana de resy lahatra ianao de hoe za koa mandeha angalatahaka an'izany lalana makany amin'ny lanitra ty atao ty fa tsy hoe koa ny fitadiavam-boly lalana ho any amin'ny lanitra zao ampianarina izao famonjena ny olona hoentina ho any amin'ny lanitra ny fanahy ka tsy fanaovana business zany ka hoe fitadiavam-bola fa fady indrindra fa miteny anao fa tena miady amin'io nary-lanitra tsy ny tany ianao de iaoso asy dada iava eny fa ny miaramila lanitra za mely ianao fa tena tsy fanao zany zavatra zany famonjena ho an'ny olona veny de ho anaovanao ho tikatikaina kosa efa misy lalàna ny mibary eo tsy mety eo ataonao io fa rehefa tehitsipeny amin'ny elo de ataovy le izy tsy ndrikotrano rehefa tehitsipeny amin'ny elo ary ady am'le tompony teny de iaiavasy eo soa de ataovy ary ny fangalaran'le fampianarana fa raha de mitsotrotsotro makany amin'ny elo mihitsy ianao ary ny zavatoza de voly ny araka aminao am'izay manomboka eo tena de voly ny ameny lohanao ny sainao ny fonao izy daholo ny banao anatinao a de vitanao ny toyny fa nyteny zay hoe tsy fanao ary aza mety manaraka an'izany nareo sady efa maneran-tany ny fampianarana ny fanazavana tsy misy zahatra azo angalarinao nge maheno nge zao tontolo zao tsy eto Madagasikara rena mahena zao fampianarana zao fa zao tontolo zao rehefa maheno anazy raha re ohatrany hoe raisikotsika fotsiny zao ny zatra efa hitako any a de eo amin'ny 6 millions 300 millions ny olona efa nahita an'izao fampianarana zao ary eo amin'ny 200 filina 220 tsy haiko na 230 000 any le vue en'io le efa nahita maso le fampianarana misy ny sita amin'ny YouTube sy ny rehetrarehetra zany ary ny le efa abonné amin'ny YouTube manaraka le fampianarana am'izao mitovy toy am'resa hoe olona hoe resy lahatra mato izy manao abonné de takany hoe resy lahatra izy ko zavatra sy tiany ve ho ataony abonnement aminazy fa mato izy ny abonné aminao de tiany le fampianarana de mba ilony le izy tsy fantatra am'reo firy am'izay ny tena hoe tena naraka ny osoana tsy fantatra fa de hitatsika eo aloha dikan'izany mahita zao tontolo zao ary maheno zao tontolo zao ary tena mankafy zay mankafy anjaranao zany rehefa resy lahatra manarano le fampianarana satria ho any amin'ny lanitra nge ny tanjony eto fa tsy hoe hitady voly fandehanana makany amin'ny lanitra ny vizany eto foana ka zay resy lahatra any amin'ny lanitra manarano zay ady de iaosoany dikan'izay no rano satria zany rahany porofon'izany le olona afaka amin'ny fahotana vokatry zao fampianarana zao ka ny lalàna zany de hoe andany ianao manao mampianatra de rehefa vitanao ny fampianarana ataovy batisa ny resy lahatra de zay le lalàna hoe zay mihitsy atao batisa ny ovonjeny manaraka lalàna daholo ianao fa tsy koa hoe lasa anao angalatahaka fa rehefa resy lahatra ianao de zao ny didy ho anao a mandehana manao batisa ataon'zay adiava batisa ianao fa tsy olo-kafany ny tadiavinao de ozany hoe ahoana zany le izy miantso ananareo zako tsy maintsy miantso ananareo raha zany reo makanisy ty Madagasikara ndray am'izay
nefa le ty fa nikatona ny tade de miantso anazy zany nareo makany aminareo za am'zay zafady makany aminareo za am'zay hevitra zay rehefa voninareo hoe an'zay anao batisa de miantso ana nareo miantso ny ambasadeur ziadiana reo rehetrarehetra tambatra daholo zany rehetrarehetra ao amin'le firenena fampiteny satria tsy mety efa faketo anatin'ny anio daholo e rehefa miteny aty amiko nareo manapita teny hoe misy whatsapp ao misy whatsapp efa mipetraka ao anatin'ny site ao kamany tsara ngamba mba petraka kely hoe le whatsapp io ihany moa le whatsapp ny tena marina mba petraka kely hitanareo ty le whatsapp tya de apetraky nareo le izy any satria lalàna de zao izay mino sy atao batisa no vonjena rehefa eninao zany zay teny zay a de tsy maintsy rehefa mino anao a de atao batisa fa tsy aiko hoe mangalatra tahaka tsy misy iteny taminao mihitsy ny hoe mangalatra tahaka fa i jesosy ny mpanao an'izany ny mpanaradian'i jesosy zay mpandika lalàna de ireo tsy menatra ny mangala tahaka mihitsy ny eo ary manovanovany io teny io azy efa fomban'izany ka aza mianatra ny fomba ny jesosy tsony fa manara am'izay ny famarinany ahosoa fa zany jesosy zany tena namitapitaka anareo na jesosy tsy zazy mpamitaka mihitsy zany firy ny karazana zava-doza natao zany mampanota anao mampandika lalàna anao io no zao mpanota mandraka androany mbola zany ve ny anaranao mbola izany ve ny anaranao aza mianatra an'izany tsoy manara ny ahosoa rehefa mino anao a resy lahatra ny fampianarana de nididin'andriamanitra mba tonga anao vonjena nididin'andriamanitra tonga anao vonjena de hoe andana manao batisa ary le mpampianatra anao de zao zaheninao zao no manao batisa anao a ny ambasadeur ny ahosoa ziady io hitanao eo amin'ny tele io na ny amin'ny internet anao mijery na mihina misy tele aminao jereo io izy io jereo io olona io tady avy io olo io nefa telefony efa meko anao mataovy ngezangeza kosa ndraky izy satria indraindraiky eo amin'ny telefony na nijerena de zahatra kely briky de tsisy mahita aza de manao zahatra kely foana ao a za tsy hitany olona mihitsy le izy zay mataovy ngezangeza le sary a fa manjary tsy hitany izy daotsika ary jery anteny manaraka am'izay avetsika am'izay le izy ny fanay masina zay nraisina atao am'le batisa am'izay satria rehefa nataoko batisa nareo a de raisinareo le fanay masina iny le tena andriamanitra amin'ny asan'ny apôstoly de 38 asan'ny apôstoly de 38 a le lalàna le batisa am'izay zany ka io fanahy masina io tsy mety makany aminareo mihitsiny io de tsy ho afaka ny fahotana zany nareo hatramin'ny farany mandrak'izay asan'ny apôstoly toko faharoa andiny fa valo amby telopolo fa kitsika aminarany eo soa io nge ty teny ty e asan'ny apôstoly de 38 ary io petera taminy aoka samy atao batisa amin'ny anaran'ny ahosoa lay voositra ianareo mba hazo famelana ny elokareo zay aloha zany ny atao hoe manao batisa aloha ty amin'ny ahosoa satria ahosoa no tolina taminao de manao batisa ty amin'ny ahosoa aloha nao rehefa andeha am'izay nao batisa ka vita le batisa nao de ozy ny tendriamanitra hoe ary ianareo de andray ny fanomezina de ny fanay masina misy mihitsy le fanahy masina dika an'izay io fanahy masina io ihany ny atao hoe fanahy ny fahamarinana satria io fanay masina io no hitaridalana anao amin'ny marina de zay le mahatonga anao tsy manota intsony vaketsika am'izay jauna atoko fahina ambiny folo a ka rainao zany tsy mandeha am'le batisa ty amin'ny ahosoa ty amin'ny ziady de tsy azonao mihitsy io fanahy masina io fa tsy maintsy mpanota foana ary mpandainga sy mpangalatra mpijangajanga sy mpanao ratsy tsy mety tonga le fanahy masina manala ny fahotana satria io mihitsy le mitaridalana marina miaranao tsy anota mihitsy ny zany mpiambina anao am'izay lalakalainao any ary misy atao am'ty fanjakana masina ity zany tena ato mihitsy ny zany zay le mahatonga ny olo tsy mahay manota intsony mbola izy fijona vavolombelona be deabe ho atao moa tena marina amin'ny fotoanandrony fa atao aloha tsika aloha hijeriny jauna 16 loko ny andininy fahafito ny jerevantsika hatrany mindiny mitelo ambiny folo any jauna 16 andininy fahafito ka hatramin'ny faefatra ambiny folo fa izao milaza ny marina aminareo mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy alao de tsy ho avy aminareo ny mpananatra lay mpananatra zany le fanay masina dikan'izay fa raha nde ao dia hirako aty aminareo izy io fanahy masina io zany le ho avy makaty aminareo am'izay ary raha tonga izy de apaiky an'izao tozao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana zany hoe mitarika ho amin'ny marina izy zany de nao ke vaitsika amin'ny andininy fahatelo ambiny folo
fa raha tonga ny fanahny fahamarinana le fanahy masina teo zany dia izy no hitara-dalana anareo amin'ny marina rehetra fa tsy hiteny ho azy izy a fa izay reny a dia ho lazainy avokoa. Eny fanatrany amin'ny zavatra ho avy azy dia ho ambariny aminareo. Io fanahy masina io zany dia tena mitara-dalana ho amin'ny marina mihitsy. Zay no mahatonga ny olona tsy manota. Taritin'io fanahy masina io izy, ary io fanahy masina io dia mahafantatra na dia ny saina lalin'Andriamanitra azy. Ka raha io fanan'Andriamanitra io no raisinareo dia hatrany amin'ny hevitr'Andriamanitra fantatrinareo le sitrapony. Le sitrapony le andehanana ho amin'ny marina tiako tenenina. Fa tsy hoe nisy sainy amin'ny fanamboarana azy tontolo izao no tonga any aminao any. Non. Ny sitrapony amin'ilay fandehananao makany aminay hoe mety aminazy. Hoe anao tsy me manao ratsy nitsoa satria io Andriamanitra io nefa miteny hoe tsy maintsy tanteraka ianareo. Ka io fanahy masina io mihitsy le mitondra anareo makany amin'ny fahatanterahana. Zao fa aketrika indray izay ten'Andriamanitra hoe ka raha vao misy tapaka ny ray amin'ireo dia tsy tonga aminao mihitsy ny fiainana mandrakizay. Korintiana voalohany velo indray tsika aloha. Dia ny toko faharoa dia amin'ny andininy fahafito angambany aloha tsy revako mihitsy fa tena dinika ilay izy. Korintiana voalohany toko faharoa dia manompo andininy fahafolo ovakitsika aminarany Joshua. Manompo andininy fahafolo vakitsika aminarany Joshua. Io eto zany tsika ny afantatra hoe hatrany amin'ny sain'Andriamanitra lasa azony daholo mba hahafahany mandeha any amin'ny hoe tanteraka satria ilay sitrapony io Andriamanitra avaly namorona anazy io, namorona an'izao tontolo izao mihitsy io mihitsy ny tena takany sady azony avy hatrany. Dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra azy. Izany hoe rehefa azonao le fanahy masina dia ny sain'Andriamanitra mihitsy ny tonga aminao dia le zavatra mety aminao tonga no tanteraka. Zay. Ka mifandray amin'Andriamanitra mivantana sy Joshua zany dada iava Joshua io fanahy masina io. Dia zay no mahatonga anazy hoe zay rehetra ataonao raha misy zavatra tsy mety tandeha mibedy izy. Zay no natonga anazy natao hoe mpananatra. Vaketsika indray izay ten'Andriamanitra zay ao amin'ny Jaona toko 7:20 amafisina farany. Dia zay natonga ana miteny hoe raha angalarinao le fampianarana dia tsisy azonao daholo zany teneniko taminao zany fa vao menao makany amin'ny hery satria nandika lalàna. Zay natonga ny teniko hoe tsy azonao angalarina zao fampianarana zao satria voalohany indrindra le batisanao tsy mety. Tsy afaka mihina ianao. Andriamanitra tsy izy eo amin'ny fitafianao io. Maty ianao dia hatrany dia ino hita any amin'ny elo avy hatrany ianao. Adversaire-ny Joshua io. Mpampanotana io Andriamanitra ny tomponao io. Tsy izy iny, asoro iny dikan'izay. Faharoa, ilay fanahy masina tsy ho azonao mihitsy. Ilay fanahy masina tara-dalananao amin'ny marina aty amin'ny Joshua toriany izay ady azy satria ny lalàna dia izay hoe rehefa resy lahatra ny titeny ty ianao dia manao batisa dia azonao ilay fanahy masina. Rehefa tsy resy lahatra kotsiny ianao anao inona ty moana? Za tsy miresaka amin'ny tsy resy lahatra. Fa miresaka amin'ilay resy lahatra teo any aminay, teo any amin'ny Joshua, ary tena be dia be ireo teo an'ireo, be dia be mihitsy izy. Tonga ny fotoana antsoina daholo ilay fanahy izay avy any amin'ny lanitra lanitra. Iverinao any amin'ny Joshua izay nandefa anareo. Satria Joshua no nandefa anareo avy any amin'ny lanitra lanitra misy any Joshua nareo dia Joshua ty miantso anareo ty amin'ny lalan'ny Ziadia, iverena daholo amin'izay nareo. Teny no mihainareo ary didy maiza mihaino ny teny fa ity ny famonjeny anareo. Andao any amin'ny Joshua amin'izay. Ty ny valin'le antsoantsonareo hoe zay kosa ny very tsy nanota fa inofo io ny manota manao tsy mety dia zay no tsipy any amin'ny elo. Tonga izy ty maiza mamantatra arinareo. Zao ny antsoantso alefany Ziadia, Joshua no miantso anareo amin'ny alalany Ziadia, miverena daholo nareo. Zay ny antony mahatonga ny fandikana teny be mandeha be io iantsona n'izao tontolo izao arak'izay efa azo atao aloha. Dia Jaona toko 4:20 andininy eo amin'ny 3:20 eo ka hatramin'ny 7:20 ngaminy vakitsika eo zany. Zay. Aiza moa dito 4:20 Jaona 14:26 hitanareo io. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahandraiko amin'ny anarako, izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaranareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Dia Parakleto ny anaran'izy io na mpanampy
na pampahery na solovava, sady mpananatra io zany, pampahery solovava, asany daholo zany. Ka rehefa sady misy mpanampy moa ianao, misy pampahery moa ianao, misy mpananatra moa ianao, ahoana moa ianao zany mety anaonao foana. Ary ity tsy mba olona ny mananatra anao fa lay fanahy masin'Andriamanitra avy any amin'ny dada Iavay Soasoa mihitsy, io no mananatra anao andro aman'alina isa minitra isa-tsegonda. Dia ina moa zany no tokony anotanao. Zay no mahatonga ny olona ao amin'ny Aosoa lay tena marina tsy mety manota intsony. Ary reo rehefa tsy manota intsony reo no tonga any amin'ny lanitra lanitra. Ny mpanota tsy mahazo makany, fa ny tsy mpanota no mahazo makany amin'ny lanitra lanitra dia zay ato amin'ny Aosoa. Zay. Tsy mba mahazo miditra mihitsy izay tsy masina. Mazava ho azy zany fa tena miditra any mihitsy izay masina, miditra any amin'ny lanitra lanitra. Ka izay zany ny famaranana ny teny koa, tsy ho azonareo mihitsy ilay fanahy masina mpananatra. Raha tsy atao batisa atao amin'ny ambasadorany Aosoa, sy ady anareo, izay nampianatra anareo. Satria ilay fanahy masina zay mahatonga nareo tsy hanota intsony tsy ho azonareo any mihitsy novinovina raha tsy atao batisa nareo. Any amin'ny batisa io ny sotroanareo. Nefa le manao batisa nareo dia tsy maintsy le nampianatra. Ary le nampianatra dia zany. Ka raha misy olona misandoka anareo any hoe avy io ny ataony batisa, dia makany amin'ny elo nareo raha makany. Efa nampianatra tsy izy olona io. Ny lalàna dia hoe zay nampianatra ihany manao batisa. Ity za ty. Mbola matanjaka tsara afaka manao batisa nareo makany amin'ny lanitra lanitra. Mbola be deabe ny asa miandry ana. Atsoa fotsiny za rehefa resy lahatra nareo. Mandefasa mesazy, mandefasa taty, io no WhatsApp io. Io plus 261 32 86 663 98. Io atsoana. Misy mesazy azonao alefa ao. Tena tsaratsara aloha dia anglisy français fa afaka mandefa teny hafa ianao raha ohatra ny izay no mety aminao fa hojerevana ihany ny fomba handaminana anazy. Tsy mety antsika foana izay handaminana anazy. Fa izay zany ny fahafarany teny koa, raha misy fanontaniana tianareo apetraka, dia azonareo apetraka fa mahazava-be izay ny fampianarana, hitondra soanao nge ny teny, hitondra fanavotana anao nge ny teny. Izay ny fanambaran'ny ambasadorany Aosoa Ziady. Mirazo antsika samy teny Aosoa ho amin'ny afiarantsika mihaino ny fanontaniana antsika zao. Afaka mihitsy tsara ny fanontaniana. Ateto zany dia mbola tsy misy fanontaniana mihitsy no tonga fa dia ao miandry kely eo anatin'ny 10 minitra atsika. Tsy ngamany atao. Miandry an'ilay fanontaniana zany tsika aloha zao. Satria tsy maintsy masitsika fanontaniana ihany leo raha ohatra ka misy, sao dia misy malelo ny olona hoe tsy azo atao intsony mangala tahaka an'io fampianarana io fa lalàna le izy. Zay nahatonga nanametraka an'io teny hoe sao dia lay mpanandry le mpitondra fivavahana ka anao ohatra ny fanaony le fomba nataon'i Jesosy na Jesoa na Jesosy jisazy dia tena mametraka barazy sady ny teny Aosoa tsy fanao zany. Satria ny antony tsy ho afaka ny fahotana ianao ianao na le mpitarika tsy afaka, ny taritina tsy afaka, vao me mpangalatra sy jiolahy. Zavatoza aza miditra amin'izany. Ka izay ny teny ambasadorany Aosoa hoe tsisy moa zany ny fanontaniana fa tena farantsika amin'izay zany ny teny. Mirazo antsika hita samy teny Aosoa samihera mitsakotsako dia mandinika tsara. Dia rehefa resy lahatra dia manatona amin'izay hoe za tonoko atao batisa fa tena ho any amin'ny lantilanitra ho any aminareo mazava ilay fampianarana. Tsy misy mpanota mahazo makany amin'ny lantilanitra zany. Fa ny mpanota dia tsy maintsy makany amin'ny elo. Mbola misy SMS moa apetraka tsika hoe SMS 260 plus 261 34 32 255 21. Zay ny SMS atsika andro azy zany ho an'izay metraka fanontaniana. Andrasana kely ao anatin'ny 2 minitra plus 261 34 32 255 21. Miandry kely anatin'ny 2 minitra atsika hoe manahoana sy manahoana. Dia hitantsika eo zany toyny amin'izay fotoana izay. Fa dia matoa fa le hatsarana lehibe any amin'ny lantilanitra dia ny fahazavana lehibe mitondra famonjena ho tsika rehetra ary hitondra fanafotana atsika rehetra izay efa miaino mba hitoetra tsara amin'ny hasoavantsika sy ny hatsaran'ilay Andriamanitra mahery. Zay moa zany ny filazana fa dia miraso atsika eo tainy Aosoa tsy misy ny fitenenana ny olona amarana ny fotoana atsika ary. Saotra betsaka dada Malaiava. Saotra betsaka ny amin'ny teny sy ny fampianarana. Hitondra soa sy fahasoavana ny teny ary hatsarana ho an'izay rehetra mandray ny teninao. Voninahitranao dada Malaiava. Vonjeo ilay fanahy Aosoa. Zany teny meko zany le tena famonjena ny fanahy zany. Fanavotana an'ilay fanahy zany.
fonjeo ny olo Yehosoa. Hitany tsirairay avy ianao mba tonga azy hitodika ho any aminao. Hitany tsirairay avy ianao mba hiverenany mankany aminao. Fonjeo ny olona dada Iavamalala, fonjeo ny olona Yehosoa. Voninahitro na mandrakizay. Ny hatsaranao ny eo an'izay rehetra mandray ny teny ary ny asoavanao ny rehetra mandray ny hatsarana. Anao ny voninahitra mandrakizay. Saotra betsaka dada Maria Iava. Amin'ny anaranao Yehosoa no mazany vavaka rehetra izany. Halleluia. Amen. Dia mirahatsotsiketra samy teny Yehosoa mamfitohizan'ny fampianarana mandaraka dia manandratra izay adia hoe rehefa resy lahatra dia tongava misaotra anarana Batisa amin'ny alalan'ny WhatsApp ny ataonareo efa misy numéro mipetraka ireny ilay hoe Véronik'Andriamandihy teknisiana io le WhatsApp io plus 261 32 86 863 663 zafady 98 avec Andriamandihy plus 261 32 86 663 98. Efa misy mpandika moa izay teny izay amin'ny teny sinoa amin'ny teny anglisy ary amin'ny teny frantsay fa ny teny malagasy moa zany izao famivadana zao. Dia izay ary fa dia miraso tsiketra samy teny Yehosoa amin'ny manaraka andrea velomatoa.